dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao mivavaka isika. Jehovahandriamanitra iray ao dia misaotrana mandrakariva izahay satria tsapanay fa mitombonandro mpahavelomana izay omenao anay, dia mbola andrinesanay mandrakariva ny afatry ny teninao izay porofo fitiavana sy famoram-po ianao. Ary Andriamanitra mahita ianao ny fahoriana mianjady amin'ny sambatan'olona. Ary Andriamanitra tsy mijery fotsiny fa Andriamanitra onena manolotra vahaolana mandrakariva, kanefa matetika tsy renay ny feonao, matetika jamby izahay ka tsy mahita ny fitantananao, ary izay no mampikolota-tsaina anay. Dia mitaraina izahay Tompo, ary tsy mivadravatra fanahinao mba hanokatra ny masom-pananay ka ahafantaranay ny tombam-bidy ny fitiavanao, mba handraisanay fampahirezana. Dia mitenena Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Dia ho tapitra sahady ny volana voalohany amin'ity taona ity. Tena tsapantsika fa miazakazaka ny fotoana, kanefa ny zavatra tsikaritra indraindray amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ny fotoana be mandroso, kanefa ohatrany tsy hitantsika ny fiatsarany ny fiainana fa toa miratsy mandrakariva. Fantatritsika fa raha ny ambaran'ny soratra masina dia izao tontolo izao tsy mivoatra ho tsara, fa tena miroso nakany amin'ny fampitehana, amin'ny faratsiana ka izay lazaina fa fivoarana azy dia mivoatra ho ratsy fa tsy mivoatra ho tsara. Ary izany zavatra hitantsika ao anatin'ny Baiboly, ary noho izany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra mandray fanapahan-kevitra manindry andro iray izay tsy fantatry ny olona, fa tsy maintsy hifarana ny tantara ity amin'ity izao tontolo izao ity. Fa raha hitantsika fa mivoatra ho tsara izao tontolo izao, tsy adalan'Andriamanitra ka hamotika amin'izao tontolo izao, fa tsy tian'Andriamanitra ho tonga ny faratapony faratsiny ity izao tontolo izao ity, dia nametra andro iray izy handravana n'ity izao tontolo izao ity. Kanefa izay fandravana izay tsy hoe ho rava mandrakizay, fa fanavozana ho amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao sy fiainana vaovao izay hitoeran'ny fahasambarana mandrakizay. Ary noho izany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra mampahery, kanefa isika tsy afa-miala fety amin'ity izao tontolo izao ity araka ny teny fampahirezana izay raisitsika tamin'ny farany. Jesosy dia mivavaka hoe za ray mivavaka aminao, tsy ny hampahala azy amin'ity izao tontolo izao ity fa ny arovanao azy amin'ny ratsy. Inona nefa ny zavatra mitranga ety amin'ity izao tontolo izao ity izay ambara koa araka ny soratra masina hoe nilazany amin'ity izao tontolo izao ity dia famaizinana tanteraka. Noho izany raha mivavaka Jesosy hoe mivavaka aminao aho ray, tsy ny hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny arovanao azy amin'ny ratsy, dia tahaka ny teny Jesosy hoe mivavaka aminao aho ray, tsy ny hampiala azy amin'izao famaizinana izao fa ny arovanao azy mba tsy ho tafalatsaka kosa ao anatin'ny aiziny ho arovana. Eto anatin'izao aiziny izao tsika rinona anaty dia hitantsika tamin'ny Efesianina toko fa enina ny 2:12, fa isika ozy tsy mitolona amin'ny famandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao famaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Raha mahay mandray tsara n'izay teny Paoly apôstôly izay dia tsy manana fahavalo olombelona isika. Indraindray ankehinsika tsy mahatsapa n'ilay fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika, noforonon'Andriamanitra ho tsara mba hifankatia, mba hiavana, fa tsy noforonon'Andriamanitra mba hifankahala. Fa matoa misy ny ady izay hatrehana dia tsy matsinjo an'ilay voary tsy hita maso dia ny devoly sy Satana izay mamitaka ny fisainan'ny zanak'olombelona ka mahatonga ny zanak'olombelona tonga amin'ny fisarahana, amin'ny fanenjehana, amin'ny fampitsikirana. Satria ny tanjona kendren'ny devoly dia
ny tsy ahafahan'ny olona andray ny afatra avy amin'andriamanitra fa tonga azy very dia manjary tsy miady amin'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra mampanjaka an'izao famezina zao ny olona fa izy samizy no miady dia falany dia voly eo anatrehan'izay ary zay mitoejavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana zao zay ohatra ny tsapatsika hoe na dia mandroso arany fotoana dia ohatra ny tena tsy misy zany fivoarana zany ohatra ny miaratsy zany foana ny fiainana ary ny afatra zay metytsika teto tany amin'ny Efesianina toko 10 ny 4:7 vanim-potoana manahony zao vanim-potoana zao vanim-potoana tokony hifoazana amin'ny tolomaso vanim-potoana tokony hitsanganana amin'ny maty ny 4:20 hoe nifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty a dia ampazavanao Kristy zay ny tanjona kendren'Andriamanitra amintsika ny zavatra tsikaritra nefa na eo misehatra ara-lofo na no misehatra ara-panahy na eo ny hevon'ny kristianina na eo ny hevon'ny jaikilesy na eo ny hevon'ny fitondrana na ara-nofo na ara-panahy dia ohatrany tsy dia hita taratra hoe ny fo na nitsangana tamin'ny maty lafa ny zavatra tsikaritra nefa dia ity ohatran'ny samy matory daholy dia ohatran'ny variana eo amin'ny torimasony tsy mitoetra ao anatin'ny fahafatesana daholy fa miandro fotsiny hoe aloaloha jerevana zay mitsangana mialoha ohatran'ny fampiandrika am-potoana alao hojerevana raha ohatra mitsangana tamin'ny maty kanefa zavatra tokony andrasana ary takia ny soratra masina dia vanim-potoana ny fanarena zao vanim-potoana ny fifoazana amin'ny torimaso zao vanim-potoana ny fitsanganana amin'ny maty zao ary ny vokatra izay hampazava Kristy ary izay fanazavana hoentin'i Kristy izay dia mahatratra na dia ny sehatra ara-nofo na ny sehatra ara-panahy matetika ny olona mantsy raha vao miresaka hoe tenin'Andriamanitra dia ohatran'ny zavatra maniditsidina zavatra tsy ankina ny fiainana ara-nofo izay hoanina izay hotafiana izay hosotroina zavatra ohatrany tsy azo hotombona fa diso hevitra ny olona fa tena fiakinana amin'Andriamanitra sy ny fanarahana ny teniny mampilamina kokoa ny fiainana mety amin'ity zao tontolo zao ity dia ny zavatra mitranga nefa tsy tonga ilay fahazavan'i Kristy fa ohatran'ny fampiandrika andro-toana dia hita taratra zany na dia eo nivon'ny firenena fotsiny azy ohatran'ny hoe variana ao amin'ny torimaso dia miandry fotsiny aloaloha jerevana zay fihetsika mpitondra ny fo amin'ny torimaso ny ve izy nitsangana tamin'ny maty izy ary be dia be ny antoko politika mitsangana kanefa dia mifampiandrika andro-toana ihany koa ny antoko politika aloaloha jerevana zay mba hataony hoe tena fo tamin'ny torimaso ny ve sa mitsangana tamin'ny fahafatesana nivon'ny kristianina ihany koa satria baiboly nyresahantsika be dia be ny antokom-pivavahana misy fa dia ohatrany samy mifampiandrika andro-toana hoe alao io jerevana hoe tena nitsangana marina ve tena ny fo tamin'ny torimaso ny marina ve ary na io nivon'ny kristianina aza dia ngamba dia zavatra tsy takona fiainana zany ny kristianina amin'ny akapobeany misy eto Madagasikara dia mizara anankiroa dia ao ilay lazaina hoe fiangonana-dehibe ary ao ilay lazaina hoe fiangonana zandriny ao anatin'ny fiangonana-dehibe dia heverina fa fitambaran'ireo fiangonana ara-tantara izay azo lazaina fa mametraka ny tenany ho ray aman-dreny ary apetraky ny fitondram-panjakana mihitsy ho fiangonana ara-dalàna ara-panjakana ray aman-dreny tokony ho toteny eo koa nefa ny fiangonana zandriny fa ny zavatra mitranga ny fampiandrika andro-toana fiangonana zandriny miandry aloaloha jerevana manahoana ny fihetsika ny FFKM hitsangana ve hifoha amin'ny torimasony ve sa hitsangana anaty fiangonana lehibe fiangonana ara-tantara ny FFKM koa dia mijery koa hoe manahoana reto fiangonana zandriny reto tena fo amin'ny torimasony ve mitsangana ny maty kanefa araka ny resahantsika hoe na eo misehatra ara-nofo na misehatra ara-panahy
tsy tokony fampiandry tahaka an'izany fa nisy ambatamin'olona mihitsy aloha ny tokony tapa-kevitra hiditra amin'ny fanarena amin'ny fifoazana amin'ny fitsanganana amin'ny maty ary zay ny tsy afahantsika mandroso na misehatra ara-panahy na eo amin'ny sehatra aranofo de manjary tratra ny fitaka ataon'ny devoly satria araka ny nambara tany amin'ny Efesianina toko 1 hoe tsika tsy mitolona amin'ny fomandrao izy fa fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao famezina zao de mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra ny zavatra mitranga nefa tsy misy ady atao amin'le evipetsy ny satana fa lasa manana fahavalo no famandra de io tsy mampandroso atsika ary io natonga atsika nyresaka tamin'ny farany hoe raha te olo-pirenena vanina matahotra an'Andriamanitra de tsisy akijerytsony hoe iza ny mandeha amin'ny tsy marina avelao mandeha amin'ny tsy marina zay mandeha amin'ny tsy marina fenao za misy ambatan'olona aoka isika anao ny marina fotsiny zao ka rehefa hitany eo akaikinao fa mandeha marina ianao de mifindra ny eo akaikinao zay fianteanana ny marina zay de memitatra fa ny fampiandry de zarara misy lavo mba isy homenatsiny mba hoaratsiny ary de hitantaratra zany na de onivony fitondrana onivony antoko politika tsy de mahita tsony kenao zao hoe atoko politika amin'ny ray fony ray saina zany fa misamy mitady no azy fa mifampiandrika endri-toana raha vao misy voatendry eo amin'ny fitantanana amin'ny andraikitra anankiray de manao croisé les bras ny ambiny alao nolojerevana tsy miray fony ray saina tsy mba mitsangana hoe ifo ny torimasony fa raha tena mpanao politika tena katsaka ny marina de zao tsy iandrika endri-toana ny hafa fa tonga de manatanteraka asa tena mandeha amin'ny famarinana nitaizan'olona mandeha amin'ny famarinana fa maninona misy ny ady fidediavana tombotsoa za manokana za tsy mba manonetsiny atao hoe fiangonan'ny dehibe sy ny fiangonana zandry ny tenako anatin'ny fiangonana zandry fa za tena manaja mihitsy fiangonana dehibe manaja ny FFKM ary mametraka azy ireo tahaka ny loloavina tapon'oloha ray aman-dreny fa na izanona tsy zany nefa de manana teny kely ary mipetraka ho zanaka tena asehoy maray aman-dreny anareo fiangonana dehibe asehoy fa tena mifohan'ny torimasonareo asehoy fa tena mitsangana amin'ny maty ianareo asehoy fa tena miazona ny famarinany tenin'Andriamanitra ianareo fa tsy andeha hiandrika endri-toana ka andeha anilikilika ny hafa fa rehefa tena jerevana iny fiainana kristianina sina mafy ny tenatsika kristianina sy ny fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ty zavatra tsy tapina fenina zany fa ny atoko politika tena ao anatin'ny kitapo ray tahaka ny valala anaty arona fa fanipaka anatiny ohatran'ny famingana fampitsara kanefa rehefa tena jerevana ao anatin'ny torimaso daholo eo anatin'ny fahafatesana daholo tsisy tapa-kevitra ny hitsangana tsisy tapa-kevitra ny fo na de ndray ary de hitantaratra koa zany eo anivon'ny kristianina zavatra tsy takona fenina tsy takona fenina zany raha misy antso ataony fiangonana zandry ny mampiantso ny fiangonana FFKM tsy mandeha zany ny FFKM ary indraindray raha misy zavatra tokony fandinihana eo anivon'ny fiangonana dehibe tsy antso ny fiangonana zandry mihitsy fa mitovy am'le toe-javatra eo anivon'ny antoko politika ihany ny toe-javatra mitranga de indraindray homenatsiny hoe matotsy mandroso de reto atoko politika reto reto fitantanana ranofo reto mihitsy tena tsy mifo amin'ny torimaso ny reto mihitsy ny tsy mitsangana amin'ny maty kanefa rehefa tena dinihana tsy ireo ny eviny fa tsoa fa isika kristianina mihitsy fiangonana dehibe tsy mijoro amin'ny maray aman-dreny azy mba tena mitsangana ho modely mampiseho ny marina tsisy fanarenana azo atao raha tsy hoe misy ambatan'olona tena tonga de mandeha amin'ny marina misy ambatan'olona tonga de mifo fa tsy miandry ny sasany fo misy ambatan'olona mitsangana amin'ny maty fa tsy miangana tsy miandry ny sasany hoe hitsangana amin'ny maty zay vao hitsangana ary hitantaratra eo anivon'ny kristianina zany sy fanenjehana mandainga fa samy manana ny fodi-kevitra samy manana ny fodim-pampianarana raisiny
nefa rehefa tena mitodika ao anatin'ny baiboly dia hoany mizana toetra izy ny tena mandeha marina tsy andaniny keo ny fiangonana zandriny manevateva ny ray aman-dreny miseho azy ohatran'ny mianatra miseho azy ohatran'ny nandalina miseho azy ohatran'ny mahay anika mitady hipetraka ho ray aman-dreny tsy satry de tahaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka am'izao vanim-potao zao hitantsika inge fa tena fianarana ho an'ny zanakitsika ny fiainatsika kristianina satria le ray aman-dreny tsy mijoro amin'ny famarinana le zanaka avoavo manao tsinitsinina ny ray aman-dreny de jereo ny fitaizana am'izao vanim-potaon'izao tena mitotongana nge manaona ny fanajan'ny tanora ny ray aman-dreny am'izao vanim-potaon'izao fa vo mipetraka ho ray aman-dreny ianao de taka ny olona tsy magnininona manoloana ny tanora am'izao vanim-potaon'izao taka ny olona tena tsy maharaka fiainana tsy maharaka ny fivoarana ny eritreretina ny ray aman-dreny fa ny tanora ohatrany hoe tena izy ny maharaka ny zavatra io izy ny mivoatra tsy misy tsony ny fanazaha ny fifanajana tsy mamenatra tsony ny teny ratsy avetsy averoa miliba amin'ny zavatra atao rehetra tsy menatra amin'ny fitondran-tena ratsy iza ny diso tsika fiangonana ny diso ny natin'izany mampiana-dratsy ny zanakitsika mampiana-dratsy ny antoko politika no izany zany inona ny tokony atao tsy fanomezantsiny miantony itenenana an'izay fa mba hatonga saina nisam-batan'olona hoe vanim-potoana tokony foazana zao vanim-potoana tokony hitsanganana maty zao raha nitady mazavain'ny kristy ary io tsy andrasana an'izanisa fa na eo misehatra eo amin'ny fitondrana eo misehatra ny antoko politika eo misehatra ny fiangonana ao amin'ny isam-pianakaviana nisam-batan'olona aza miandro ny afo zay manao tsy mety any avelohanao tsy mety fa mameza fotsiny ianao ohatra raha te olo-pirenena vanina de zao ohatrany tsy zay ngeny mahatonga atsika tsy mivoatra fa mpiandro fotsiny de ohatran'ny miandrika ny tohana amin'ny fahatosoany hafa fotsiny mba hamezatsiny azy fa inona mba nataoko inona mba nataonao inona mba nataotsika inona mba nataon'ny antoko politika nanome modely ve amin'ny fivoarana ve inona mba nataon'ny fiangonana nanome modely ve ary ny modely toko inona ny tena mampiavaka ny malagasy ny sotoavina lehibe indrindra zay tena tsiriritiny zao tontolo zao ny fihavanana fa petronge ny fanotaniny misy ve ny fihavanana tsisy mitomboka ny taona ny antony itenenana an'izay rehetrarehetra zay aza mifampiandrotson'ireo olona apetrao tany zany anarana fiangonana dehibe zany anarana fiangonana zandrina zany tsy misy dika an'izany soratra masina nyresantsika de miondre fotsiny ao anatin'ny soratra masina ry zay mahatonga ry tiatsika hivoatra ve ny antoko politika tiatsika hivoatra ve ny fiainana pirenena manomboka am'ty aty amintsika fiangonana zay no mahatonga hiteny hoe manaja tapony loha fiangonana dehibe nefa efaka aminy kanefa kosa ny teny tena le marina torina le marina hitezanany olona tena asehoy fa ray aman-dreny zany tsy mamilikilika ny olona zay hoeverina fa zanaka ary raha raisina fa ny fiangonana zandriny zanaka ny fiangonana dehibe meo fitiavana reo fiangonana zandrinyreo raha manaiky io zanaka ny fiangonana zandriny meo aja ny fiangonana dehibe ka raha teo tian'le zanaka jereo vo marina amin'ny soratra masina de ampianaro mba handeha am'izay raha tena anaja ny ray aman-dreny de zao mindre fotsiny ao anatin'ny soratra masina de ampitao ampy manodidina am'izay vanim-potoan'izay ny zavatra azo antoka any vo misy fivoarana na de ratsy ara zao fiainana zao any vo misy fahazavana avy amin'ny kristy raha mindray fo mindray saina fampitaona andeha amin'ny marina ao ambany fitantanan'Andriamanitra tsy ohatran'izao ny fiainantsika de ho tanteraka ny vavaka ny taon'i Jesosy vavaka aminao aray tsy nampiala azy am'izao tontolo zao fa mba hiarovanao azy amin'ny ratsy engany mba samy andray ampo ny afatry ny tenin'Andriamanitra
isika tsy raharay avy satria ny ady atray atsika nke tsy ady ny fitiavan-teny. Raha mandeha marina ianao mandeha marina no manodidina anao, raha matory ianao matory no manodidina anao, raha mitoetra ny fahafatesana mitoetra ny fahafatesana. Noho izany ianao mihitsy no andrasana hitsangana, andrasana hifo, andrasana hoto, anarina eo am'izay ataonao misehatra manodidina anao mihitsy. aoka hitsangana mpanarina ianao fa tena tafapaka hatrany amin'ny atoko politika, atoko-pivavahana, any ampitondra zany rehetrarehetra zany dia hiadana firenetsika voninahitro n'Andriamanitra rehetra vavakisika. Satria anao Jehovah-Andriamanitra ray no teny fampahirezana nomenao. Ianao dia Andriamanitra tsy mitsitsy fitenenana, tsy manameloka akory, fa Andriamanitra manitsy ny dia, satria tsy dianao hitoetra ao anatin'ny faratsiana izay deoka ny fanahinao no hiasa ao anatin'ny olonao rehetra mba hanokatra ny sainam-pampanahany ka tsy andrasany andro fa nisam-batanao namosa hitsangana kosa amin'ny maty sa ifo amin'ny toromasony dia hiadan'izao firenena zao ny anaran'i Jesosy, amen. Novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.